Tomasy mahita voaminy nefa ho Jesosy sambatra izay mino nefa tsy nahita. Lasanao hiaraka andinika izany tantara no hevitra izany ankehitriny. Ry mpiara-mianatra namana isany, tafahoana somatsara indray isika amin'ity fotoana ity ka dia atolotra anao sy ny ankonanao ny fifampiarabana ny arahaba. Arahaba ny voalohany teny satria tafahoana somatsara indray isika ankehitriny. Andinika ny ten'Andriamanitra indray isika amin'izao fotoana izao koa andia atombokontsika amin'ny alalan'ny vavaka izany. Vavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay ny fitiavana sy ny famondram-ponao taminay. Ka tafahoana somatsara indray izahay, velona somatsara, afaka hiaraka andinika ny teninao. Ankehitriny ary dia mangataka anao izay mba mila nilokay. Ary aoka ny fanena masina no hitoetra ty amponay azonay mandray tsara ny teninao. Dia mitaizo mpiara-mianatra amiko izao. Minaran'i Kristina angatanany vavaka. Amen. Amin'ny filazantsarany Jaona toko 20 no andeha hojerevantsika manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30. Ahitantsika ny lesona mikasika ny finoana sy ny fisalasalana izay maneho ny tantaran'ny Tomasy. Iza moa Tomasy? Tsara mahafantarina ihany iza moa Tomasy. Tomasy dia anisan'ireo mpianatra Jesosy 12. Tomasy dia ny dikany dia hoe kambana no dikany. Tomasy dia voalaza fa kambana izy, kambana mianadahy izy. Ny anaran'ny anabaviny azy kambana aminy dia Lisia na Lizia no anarany. Galiliana izy ary tena nafana fo tamin'ny fiarahana tamin'i Jesosy. I Tomasy nafana fo izy ary tena tsy nisaraka niaraka. Ary nizahodiny faran'ny fiainan'ny Tomasy kosa nefa dia maty nolefonina, maty martiora Tomasy, nolefonina tany koro noho ny fanarahany an Jesosy. Fa inona ary no mitranga eto amin'ny tantara amin'ny filazantsarany Jaona ity raha izay no tantaran'ny Tomasy. Samy manana tantarany tsirairay avy. Ny zavatra nisy dia izao: nisy eo tamin'ny mpianany Kristy taorian'ny vitsanganany tamin'ny maty. Amin'ny filazantsarany Jaona toko 20 no ahitantsika ny toe-javatra. 9:20. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fatahoran'ny Jiosy. Fa maninona ny matahotra? Fa nga tsy mino fa hitsangana amin'ny maty Jesosy. Fa nahoana? Iza no tsy mino? Ny mpianatra sa Tomasy? Ianao no asaiko mamany azy. Dia tonga Jesosy ka nitsaingana teo afovoany ka nanao tamin'ny hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanovoany. Dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo izy. Tsy mba atao amin'ny toerana io Tomasy tamin'izay fotoana izay. Taorianan'izay dia nitantara tamin'ny Tomasy ireo mpianatra fa nahita ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Fa saingy izao tsy nety nino Tomasy. Nahita izay ho ny mpianatra. Ahoana ny navalin'ny Tomasy? Amin'ny 9:20 dia hoy ny mpianatra sasany taminy: efa nahita ny tompo izay. Fa hoy kosa izy Tomasy zany: raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nomboana ka ataoko amin'ny olatry ny nomboana ny ratsan-tanako ary ataoko amin'ny lanovoany koa ny tanako dia tsy mba hino aho. Tsy nety nino i Tomasy. Raha tsy hitako tsy hino. Firifiry ankehitriny.
ny mpanara-dia Jesosy mbola manana ny toetra ny Tomasy. Ratsy mino, ratsy mahita, tsy mino. Any ka ny mpitona fivavahana amin'izao fotoana izao dia samy manao hoe zay tsy mitory raha tsy misy porofo. Hoy Tomasy, raha tsy hitako tsy mba ino. Ho an'ny Tomasy zany ny finoana dia miankina amin'ny fahitana. Nambarany ho reny hafa ry fepetra mba hahafahany mino toe-javatra anankiray. Mitovy amin'ny zavatra nahazo an'i Nikodemosy zany. Mitovy tahaka an'ilay vavy Samaritana teo am-patsakany zany toe-javatra izany. Ary izao ny fanontanian'ireo vahoaka izay nofana tamin'ny mofo sy ny hazo androany tamin'izany fotoana izany hoe inona ary no famantarana ataonao? Betsaka ny olona mbola tratra zany fahalemena izany. Raha tsy mahita, tsy mino. Inona ny zavatra niseho nefa? Eo amin'ny andininy 120. Ary no ny afaka havalona 7 andro tao teoriana dia tafangona indray ny mpianany ary teo koa Tomasy dia tonga Jesosy. Rehefa voarindrana varavarana ka niditsaina teo afovoany ka nanao hoe fiadanana ho anareo. 7. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako. Atefo eto koa ny tananao ka tao amin'ny lany voako ary aza ho isa zay tsy mino fa minoa. Hoa, fantatry Jesosy ka iny tsy finoany teo amin'ny Tomasy. Fantatry Jesosy ny tsy finoko. Fantatry Jesosy ny mety tsy finoanao. Fa raha niona tamin'ny Tomasy kosa Jesosy, tsy nipedy azy fa hoy izy manatona. Jereo. Avy jereo, avy ka sio ny tenako, ny tenako. Zany Jesosy ko. Zany ny Jesosynao. Tsy mba mikapoka fa miantso anao. Avy, manatona ianao. Jereo ny tanako. Jereo ka sio. Inona ny vokatra toe-javatra izay? Inona ny vokatra toe-javatra izay? Izao no voamantsy ny voalazany eo amin'ny 7:20. O Jesosy taminy. Satria nahita ianao dia nino? Sambatra kosa zay tsy mahita nefa mino. Eo amin'ny 9:20. Tena maly Tomasy ka anao tamin'ny Tompoko sy Andriamanitra. Ary mpiara-mianatra namana isany. Andriamanitra tsy mampino antsika noviana raha tsy mampioriana ny finoantsika izy. Nasehon'Andriamanitra antsika ny fisiny mba hinoantsika azy. Nasehon'Andriamanitra antsika ny toetra ny feno fahamarina sy fahamasinana sy fitiavana. Nasehon'Andriamanitra antsika ny fahamarina ny teny mba hanamarina ahatonga antsika hino. Ry mpiara-mianatra namana. Andriamanitra nefa tsy manaisitra noviana zay rehetra mety hatonga amin'ny fisalasalana amin'ny tsirairay avy. Tadio fa tsy maintsy miankina amin'ny porofom-baribary ny finoantsika fa tsy amin'ny fitsikeran-javatra akory. Efa nomena antsika ireo porofo marobe mba hinoantsika an' Jesosy. Ao amin'ny alalan'ny teny men'Andriamanitra antsika ny teny mba hinoantsika azy. Nasehon'Andriamanitra iny amin'ny zavaboary ny finoana an'Andriamanitra ary ny fanandramana ny ainanao isan'andro san'andro dia ahafahanao manamafy izany finoana izany. Sambatra o Jesosy izay tsy nahita nefa nino. Indraindray mety mbola eo amin'ny toeran'ny Tomasy aho. Indraindray mety mbola eo amin'ny toeran'ny Timoty ianao. Indraindray koa nefa mety eo amin'ny toeran'ireo mpianatra isika. Na iza ninina toerana misy anao, na iza misy anao. Dia o Jesosy avy. Tiany Jesosy foana tononona aminao fiadanana ho anareo.
dia izany fiadanana zany no tiako mba hiaraka amintsika mandritra ty tontolo andro ty, anananao fahirezana, ananao fikirizana ka tady amindalo fahakiviana azy ianao. Ny fiadanana zay efa notonony Jesosy dia omeno manao sy mianko manao. Mamarana indray izao fotoana izao sika ka dia faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izany. Vavaka sika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, indrezany hafalianay fa mbola toloranao fiadanana na dia ty amin'ity tany feno fahoriana sy fahakiviana faratsiny ity azy, dia mbola toloranao zany fiadanana izany. Ampio zahay mba hino anao amin'ny toe-javatra rehetra. Esory anatinay tompo ny fisalasalana, fampitombo-kosa ny finoana mba hahafahany miatrika ny tontolo-piainanay. Dia mitahizo mpiaino izao mitahihana tsirairay avy ka naiza na izay misy anay dia aoko fantatray fa miaraka aminay isanandro isanandro ianao. Nara Kristy nangatana ny vavaka. Amen.